fa tsy tazapotsiny ary ady hatramin'ny farany amin'ny fiarovana ny zondolombelona ireo avy ao amin'ny afary malagasy satria izany no satta mifeny fikambanana manoloana ireo olana sy sakana na hatramin'ny fandrahonana izay sedrain'ireo mpikambana dia ijoro hatrany izy ireo. Mahakasika ny resaka fanotorana tany eto Antananarivo renivohitra ity moa zany dia mahagaga fa sy hoe foky tany no anohatra ny en présidence milaza indray fa azo ekena fanotorana tany ilay izy dia mitraika be dia be aman'olona. Mahakasika ny resaka fanotorana tany eo amin'ny indrindra moa zany fa eten'ny Zatotsinanana izay misy faritra misy anay dia tenenina mazava mihitsy zany fa hoe tsy nahazahoana lalana ilay izy na tamin'ny commune urbaine d'Antananarivo na tamin'ny Apipa zany hoe Remblai illicite zany le izy nefa mahagaga dia misy olona samiaro eto moa zany ny afary malagasy dia milaza mazava fa tsy maintsy mitory ary nahoana indrindra fa fifona ny aina izay mitarika hatramin'ny fifona aina moa izy ankehitriny satria mpanambola mpanefoefo no mijery ty resaka fanotorana tany ity za tsy leritra ny atonga dia teneniko zany zay satria eto amin'ny tany misy ny firenena misy anay vahoaka malagasy zay ary tsisy technicien avy amin'ny fanjakana nijery ny Remblai io noho izany tonga dia mahitsy zahay fantatra daholo ny olona tao ambadikio rehetrarehetra niaro azy ny olona rehetra nampanao an'io ka misy kolikoly ao miantso ny Bianco avy hatrany zay hiditra satria na amin'ny alalany haino manjery ary nandrenesany Bianco an'izay annonce zay ataovy fanadihadiana fa boboro fa kolikoly sy fanomezana vahana ny karany io ary tsy eto nosy zato rery fa treny soavy masoandro sy ny to sokafy ny fanadihadiana dia gadrao zay mieloka zay angamba ny teny